Mbola ankafaliana indray no iarabananao manaraka anay amin'ny televiziona malagasy fandarana mety toetry ny andro amin'ny takarivan'ny fahafolon'ny volana martsa roapolo sy roa arivo ety indray mikasika izay mety toetry ny andro zay tantaraintsika ny any an-dranomasina misy an'ilay andro ratsy izay narahamaso moa hatramin'ny telo andro lasa izay dia raha hoan'ny anio kosa dia mbola tsy nafen'ny fepetra marivodoza aloha ity andro ratsy ity arahamaso izy any amin'ny telo andro ho avy mikasika ny fizotrany kosa aloha dia fatazana fa mizotra tsikelikely izy mianatsimo atsimatsinanana zany makany amin'iny nosy ravoavy Maurice Solarino iny izy ho an'ny zay telo andro avy izay any amin'izay ihany koa moa no ivinavinaina ho itombo hery ity rivodoza ity raha ny fiantraikany kosa dia apaherin'ny apahazovahana ny alizay zany hoe ny alizay no andrafitra ny metototry ny andro amin'ny ankapobeny aty amin'ny Madagasikara manontolo raha toka tsy maro toerana kosa izay alizay zay amin'iny apahateliny avaratry ny nosy iny vokatr'izay ary dia ho an'ny rapitso maraina raha ny toetry ny andro dia mbola ahitana zay orana malefaka zay ihany alohany morotsiraky ny faritra manamorona ny morotsiraka atsinanana manontolo raha ty amin'ny faritra Nalanjorofa ka raty amin'iny faritra atsimo atsinanana iny ho an'ny rapitso maraina andrahoana kosa ty amin'iny faritra Savasy amin'iny ilany atsinanany faritra Sofia iny toka isorona tandrivon-drahona ny morotsiraky ny faritra melaky maina any amin'ny faritra sisa ndolakano zay rapitso izay ihany dia tahantsika fa any amin'ny faritra Sofia sy Diana sy ny tapany avaratry ny Sava iny no mitoetra ny oram-baratra raha toka andrahoana mety arahan'orana tandrivon-drahona kosa amin'iny betsiboka sy bongolava miandro vazy iny aty amin'ny tapany atsimon'ny faritra Boeny mbola andrahoana mety arahan'orana malefaka hatrany aloha aty amin'iny faritra Atsinanana Nalanjorofo sy Vatovavy Fitovinany iny raha toka ho maina tanteraka any amin'ny faritra sisa raha mikasika ny vinao maripana kosa ho an'ny izay rapitso zay dia mbola manevokevoka hatrany indrindra moa fa ty ampovoantany sy any andrefana manodidina ny 7 ka hatramin'ny 7 aty amin'ny ampovoantany raha toka 5 ka hatramin'ny 7 aty amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny aty amin'ny morotsiraka atsinanana moa dia 7 ka hatramin'ny 1 izay maripana izay antoetry ny andro ho an'ny alakamisy kosa indray dia tahantsika fa somary mihamalefaka nitsokan'ny alizay vokatr'izay dia aty aloha mbola tazana ny oram-baratra aty amin'ny faritra Dianasy morotsiraka Sofia mahazo an'iny morotsiraka tapany avaratry ny faritra Sava hatrany ahitana ora malefaka ny faritra Nalanjorofo andrahoana zay mety arahano tandrivon-drahona hatrany aty amin'ny melaky sy ny tapany atsimoboeny ary amin'iny manodidididina ny miandro vazo iny homaina tanteraka kosa any amin'ny faritra sisa mikasika ny maripana ny alakamisy kosa dia mbola nahitana fisondrotana aty amin'ny faritra andrefana manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 raha toka 7 ka hatramin'ny 9 aty amin'ny foatra ampovoantany 7 ka hatramin'ny 12 kosa ny morotsiraka atsinanan'ny nosy ny mikasika ny toetry ny andro ho an'ny zoma kosa indray dia mihamaina hatrany aloha amin'ny ankapobeny manderana ny nosy fa mbola mitoetra zay oram-baratra zay aty amin'ny tendrony avaratra tapany avaratra Sava hatrany mahazo an'iny tapany avaratry ny faritra Sofia iny andrahoana vitsy aty amin'ny morotsiraka atsinanana manontolo ho maina tanteraka any amin'ny faritra sisa raha toka ibalika amin'ny masoandro any amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny ny maripana moa ho an'izay zoma zay dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 9 ny aty amin'ny faritra ampovoantany 7 ka hatramin'ny 7 ny aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy raha toka 2 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy dia zay no masaka azo natotranao tamin'ity anio ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko